There's nobody bigger, say. There's nobody bigger than you. Nobody can love me. Nobody can love me like the way you do. Took away all the pain of my yesterday. You took away all the pain of my yesterday. You supplied all my needs each and every day. I don't wanna go a day without giving you praise. There's no other God for me. There's no other God for me. Save my soul, give me Save my hope. soul, give me hope, give me liberty. There ain't nothing that you can't do. There ain't nothing in the world that you can't do. Everything that I have comes from you. Sing on the God, but I give you praise. I have a very big God. Yeah, yeah, yeah. He's always by my side. Yeah, yeah, Never leave me lonely. He's everything to me. I have a big... Ia, faly miarabantsika rehetrarehetra indray anaran'i Jesosy Kristy hivavaka antsika nomboka an'ity fotoanandroany ity mba Jesosy no hiasa mahery amin'ity fotoana hitoriako ny tenin'Andriamanitra hampitako ny fahatsapana amintsika tsiraray avy androany ity. Atao tsika hivavaka amin'izao fotoana izao mivavao ny fonao dia mivavao aho koa fa za dia fitaovana ihany, tsy mitsinona, tsy mahefa inona olona vojavava fa mivavao mba Jesosy no ampiteny amin'ity fotoanandroany ity. Jesosy Kristy Tompo, miantso anao amin'izao fotoana izao, taio Jesosy eo ty toroteny ataoko ity, ary mba niosotrao Jesosy Kristy Tompo, satria ianao ilay Andriamanitra be fitiavana, ary mampitenena Jesosy eo, mitenena fa mihaino ny mpanomponao, tsy mitsinona mpampita hafatra Jesosy Kristy eo, fa ianao ny tompony teny, mitenena aminay tsirairay avy fa mihaino izahay Jesosy, ary tsy ho diso anjara amin'izany na iza mandray an'ity teninao ity, fa hiditra amin'ny valanao ao anatin'ny plano famonjena, ao anatin'ny lalanao Jesosy, ary mino aho Tompo Andriamanitra velona fa ianao ilay Andriamanitra be fitiavana sy mpihindra fo, mpamindra fo tokoa ianao Jesosy eo, mitenena aminay tsiraray avy, sokafo ny fonay sy ny sainay, ahafahanay mandray tsara ny teninao. Misaotra Jesosy eo. Amen. Hamaky ny soratra masina itsika izay voalaza ao amin'ny Matthieu. Itoroteny moako izany no antony hijoroako eto, hiresafako amintsika tsiraray avy, nomeny Jesosy tanjaka, nomeny Jesosy hery, ary mamerina ny fiarabana sy fiadanana ho an'ny manonona ny fiadanan'i Jesosy avy amin'ny Jesosy Kristy ho antsika tsirairay avy. Hamaky ny soratra masina antsika izay voalaza ao amin'ny Matthieu toko faha 12, Matthieu toko faha 12, andininy faha 20, mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: fa inona moa no soa azon'ny olona raha mahazo izao tontolo izao izy nefa very ny ainy, ary inona no homen'ny olona ho takalo ny ainy? Hatreo ihany. Inona moa no soa azon'ny olona raha mahazo izao tontolo izao izy nefa very ny ainy, ary inona no homen'ny olona ho takalo ny ainy? Mbola vakintsika ihany ny soratra masina ao amin'ny ohabolana, ohabolana toko faha 20, ohabolana toko faha 20, ny andininy faha 13 tsika manomboka mamaky. Ohabolana toko faha 20, andininy 13 tsika manomboka mamaky amin'ny anaran'i Jesosy, izay manafina ny fahotany tsy ambiny, fa izay mitsotra ka mahafoy azy no hahazo famindrapo. Farany ao amin'ny Isaia toko faha 7:12,
Tsy maninona raha vakitsika eo amin'ny andinin'ny voalohany ka hatramin'ny andinin'ny faharoa. Indro ny tanan'i Jehova tsy fohy fa mahavonjy, ary ny sofiny tsy lalin-dalovana fa mahare. Fa ny heloka ireo no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra ireo, ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsy miaino izy. Izay indray ny soratra masina hoentiko fakafakaina ho ampianarina ho antsika tsiraray avy, ampitondraina lohateny miafatra hoe famonjena. Kaverina indray mandeha famonjena. Olona manao ahoana no olona mitady vonjy izany? Olona manao ahoana izany olona mila vonjy izany? Izany olona mila vonjy izany dia fantatsika fa ao anatin'ny lalina, ao anatin'ny fahasairanana, ao anatin'ny fijaliana, ao anatin'ny afo, ao anatin'ny ataontsika hoe hantsana. Izany olona mila vonjy izany. Eo amoron-tevana, izany olona mila vonjy izany. Ary izany mihitsy nahatonga an'i Jesosy Kristy niteny ao amin'ny Jaona toko fahatelo, andin'ny faha 11 dia milaza toy izao hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Izany hoe izao no nitiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao. Izany tian'i Jesosy tsika eo noho izany fitiavana izany nahatonga azy nanolotra ny ainy hamonjy antsika tsiraray avy. Mety hiteny ianao hoe inona moa izany ny toerana misy anahy? Aiza ilay mahatonga anahy tenenin'i Jesosy hoe mila vonjena antsika? Inona no zava-misy marina mahatonga an'i Jesosy hamonjy antsika eo? Mbola any amin'ny Matio ihany koa dia milaza ny soratra masina rehefa nilaza tamin'ny Maria ilay Matio, any amin'ny Marika any koa mbola misy an'izany. Rehefa nilaza tamin'ny Maria ilay anjely, dia indro hiteraka zazalahy izy ary ny anarany atao Jesosy. I Maria niteneniny tamin'izay dia mbola niresaka an'izay koa ihany koa izy tamin'i Josefa. Tao amin'ny alalan'ny nofo dia hozy izy hoe indro hiteraka zazalahy izy ary ny anarany atao Jesosy, izy hamonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotana. Mazava ho azy izany fa ny olona ao anatin'ny fahotana no vonjen'i Jesosy Kristy. Ka tsy haiko hoe fahotana manao ahoana no toeranao no misy amin'ny fiainanao no nandalovanao amin'ity fotoana androany ity. Tsy haiko hoe ohatry ny ahoana ny fahotana efa vitanao fa tonga Jesosy androany hamonjy antsika tsiraray avy. Amen. Ny zavatra misy amin'izao tontolo izao, ny zavatra misy amin'ny fiainan'izao tontolo izao dia miazakazaka makany amin'ny fahaverezana mandrakizay amin'ny alalan'ny fahotana, fanaovana fahotana. Miazakazaka ny zanak'olombelona amin'izao fotoana izao ny mikatsaka an'izany zavatra izany isan-karazany, mitady an'izany. Tsy fantany zanak'olombelona nefa very izy raha mandeha amin'ny lalana ao ambany. Tsy lalam-pamonjena io raha lasana vavy. Be dia be ny olona amin'izao fotoana izao mividy vola mihitsy aza ho an'ny helo. Vidiana vola
aman-karena mihitsy ny helo amin'izao fotoana izao. Tsy fantany anefa fa ho any amin'ny fahaverezana mandrakizay nge ny hafarany fiainany. Dia izay no antony hitoriako ny ten'Andriamanitra aminao androany. Jesosy Kristy mihitsy no mangataka. Jesosy Kristy mihitsy no miangavy mangataka aminao androany. Andao rahalahy, andao anabavy, ho vonjena ianao. Ny ten'Andriamanitra eo amin'ny Matio 5:12 teo dia milaza toy izao hoe: fa inona ny soa azon'ny olona raha mahazo an'izao tontolo izao izy, nefa very ny ainy. Hono raha antaniny ianao androany, raha manontany ianao androany, mety aminao ve fa omena vola be ianao dia ho tapahina ny lohanao, ho vonoina ianao? Mety aminao ve omenanao daholo izay fananana tianao rehetrarehetra, na vola na ino tadiavinao, mena diamant ianao na mena perle, tsy haiko intsony izay tianao, fa ho tapahana ny lohanao? Ataoko tsy hisy anaiky an'izany. Dia izany mahatonga an'i Jesosy Kristy miteny: misy vokatsoa azonao ve raha mahazo an'izao tontolo izao ianao, nefa very ny ainao? Andriamanitra ny tompony aina. Jesosy Kristy dia nametraka safidy teo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Hajain'Andriamanitra io. Ho any amin'ny fiainana mandrakizay ve ianao sa ho any amin'ny fahaverezana mandrakizay? Misy olona maheno an'ity hafatra ity androany, hanenina izy satria diso lalana. Raha diso lalana ianao androany rahalahy, raha diso lalana ianao androany anabavy, miverena fa mbola tsy tara. Jesosy Kristy mbola tia antsika, vonona ny hamonjy antsika tsirairay avy, vonona ny hanome anao ilay lalana mankany amin'ny famonjenany fanahy. Ny zava-misy matetika, ny zavatra misy amin'izao fotoana izao dia ilay hoe tsy fantatry ny olona hoe ho aiza ny fanahiny rehefa hiala eto ambonin'ny tany izy. Iny reny mamolava zahay nefa mandray première communion, zahay nefa mandray ny fanasan'ny tompo fa zahay rehefa miala ety ambony tany, zahay rehefa any fotoana any an-danitra any am-paradisa ny toeranay. Teneny hoe tsy kristianina ne reny fa komondro ny azo. Ny mpangalatra, ny mpanao zavatra maro isan-karazany amin'ny fahotana, mirendrarendra amin'ny fahotana, ny na dia any anaty bara aza, dia mbola miteny zahay kristianina. Na dia efa mirefarefa eny amin'ny arabe ara, zahay kristianina. Ny kristianina dia Kristy manahaka manao zavatra nampanaovin' Jesosy Kristy. Firifiry lalahy sy anabavy ny olona mandany ny harinany ao anatin'ny hariva anankiray, mandany amin'ny million maromaro hividianana ny helo, nefa zany zavatra ataontsika izany dia manokatra ny varavarany helo an'ilay lalana ao ambany, fa tsy mankany amin'ny fiainana mandrakizay. Raha tafiditra amin'izany ianao androany, miverena fa mbola tsy tara ianao rahalahy, miverena fa mbola tsy tara ianao anabavy.
firifiritsika mandany ny volantsika any amin'ny baly, any amin'ny fisotroana, any amin'ny fanaovana zavatra mamofady isan-karazany. Fa izany zavatra izany dia mampivoha midanadana, lalana midanadana ho an'ny fahaverezana mandrakizay. Tsy tiako ho very ianao rahalahy, tsy tiako ho very ianao anabavy. Ho antsika tsirairay avy maheno an'ity hafatra ity, tsy tiako ho very ianao, fa ny tiako dia ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Ohabolana toko 7 andininy 17 dia milaza izay mitsotra ka mahafoy. An'io fahotana io no ahazo famindrapo. Ny famindrapo dia miankina amintsika tsirairay avy ihany. Jesosy Kristy dia mpamindra fo izy io, be indra fo. Ny Isaia toko dia faharoa dia fa ny helokareo no efitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo. Izany hoe io no mampirafy, mahatonga anao hirafy amin'i Jesosy Kristy. Ny rafy tsy mifankahazo, ny mpirafy tsy mifagnosomenako ozy izy, ny fomba fiteny aty izay. Fa ny olona mpirafy dia olona mifanohitra foana amin'ny fiainana, mifanenjika foana. Ka Jesosy Kristy tsy tiany mihitsy ianao raha ohatra ka manao an'izany fahotana izany. Nefa tadidio fa raha manaraka ny teniny ianao araka ny Deutéronomia toko 7, mihaino tsara ny feon'i Jehovah Andriamanitra ao ianao sy manaraka izay zavatra andidian'i Jesosy ianao, ho azonao izao fitahiana manaraka izao. Tena tadidiontsika ry rahalahy sy anabavy fa tompony lakileny Jesosy Kristy iny. Afaka sokafany amintsika ny varavaram-pitahiana raha ianao, varavaram-pamonjena raha ianao manaiky ny sitrapon'i Jesosy, manaiky ny lalam-pamonjena. Fa mila anao mitsotra, mila anao manaiky, mihaiky heloka eo anatrehan'i Jesosy Kristy mba hahatonga anao ho henon'i Jesosy Kristy hoe tena tapa-kevitra tokoa ianao ity. Mba hahatonga an'i Jesosy Kristy handray andraikitra ny fiainanao, amin'ny fiainanao rehetrarehetra. Ny zava-misy matetika dia hoe ny olona tsy te hiala amin'ny ratsy fanaony. Nefa ny Jesosy Kristy dia miteny izay mitsotra ka mahafoy. Afoy izy rahalahy, fa tsy mahasoa antsika izany. Afoy izy ny fahotana, fa tsy mahasoa antsika izany, tsy mahasoa ny ara-panahintsika izany. Ny zavatra takiany zanak'olombelona amin'izao fotoana izao dia ny ara-nofony, hihinana, hisotro. Fahafinaretana momba izao fiainana izao. Izay ny tadiavin'ity nofontsika ity izany. Nefa Jesosy Kristy dia miteny zava-dehibe mihitsy ilay ara-panahy. Io ara-panahy io no takian'i Jesosy Kristy ho amintsika tsirairay avy, mba hahatonga antsika ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Karakarao ny ara-panahinao raha mbola ety ambonin'ny tany ianao, satria io no miantoka no avinao rahatrizay raha miala ety ianao. Izany fiainana mandrakizay izany tsy didiram-poana izany. Raha ianao mandeha avion, mandeha roplanina, raha tsy manana billet ianao, nanao réservation ka manana billet ahafahanao mandeha amin'izany avion izany, tsy tafiditreny ianao eny amin'ny aéroport.
Pôlisy no makanao eo. Ny fanahy masina, ny famonjena, ny lanitra koa dia toy izany. Raha tsy ao anatin'ny mpila voasoratra any an-danitra ny anaranao, aza manantena ho any zany, aza mihambo ho any zany ianao. Raha tsy efa nisoratra anarana any ianao, ity anefa ny zava-misy matetika dia hoe mangatakandro foana ny olona. Mivavaka ny olona, tena mivavaka ny olona. Fa inona ny zavatra ataony olona? Mitady izay fiangonana, izay fampianarana metimety aminazy. Izany no ataony olona amin'izao fotoana izao. Ity mba tsy voakitika ny anany ny fisikinako, na tsy voakitika ny anany ny toetrako, na tsy voakitika ny anany rendrarendrako, fa leo ato any tena mivavaka, dia ato aho zany tena miorina. Ary ato ny fiangonana. Izany daholo iainantsika zanak'olombelona amin'izao fotoana izao. Fa tsy izay zavatra takihin' Jesosy Kristy. Ny zavatra takihin' Jesosy anefa dia hoe ny hameno ny lanitra. Voavonjy ianao. Jesosy Kristy tsy nanonona fiangonana mihitsy. Hoe fiangonana ihany no tafiditra any. Fa hozy izy Jesosy, izay mino sy atao batisa novonjena. Ary io miankina amin'ny fanapahan-kevitsika tsirairay avy ihany. Satria ao amin'ny Luka 7:20, 7:7 dia milaza toy izao hoe: anio ny hionanao amiko any paradisa. Mahakasika an'io lehilahy jiolahy izay nihantona teo ao ankavia sy ankavanan'i Jesosy. Ray teo ankavia nandrabiraby an'i Jesosy Kristy. Le anankiray teo ankavanana nefa nahatsapa fadiso. Le fekena heloka io. Miaiky heloka ilay anankiray teo ankavanana. Dia hozy izy hoe: Jesosy io, tsarovy aho rehefa tonga any amin'ny fanjakanao ianao. Dia hozy izy Jesosy: anio ny ionanao amiko any paradisa. Mazava ho azy fa rehefa ianao tapa-kevitra androany, tapa-kevitra anio, tapa-kevitra tsy miandry lera, tsy miandry fotoana, tsy miandry, fa androany ny fanapahanao hevitra, hamonjy ianao Jesosy Kristy. Ary izaho mino fa miandry n'izany fanapahan-kevitra ao izany Jesosy. Luka 7:7 dia milaza mahakasika ny Zakaiosy rehefa nitapa-kevitra i Zakaiosy hamerina n'ilay harena nalainy tamin'ny fanambakana. Onerako efa treno izy. Ilay harena nalaiko tamin'ny fanambakana rehetrarehetra. Averiko. Fibebahana izany. Hozy izy Jesosy: anio no tonga amin'ity trano ity ny famonjena. Mazava ho azy fa rehefa ianao tapa-kevitra dia mazava ho azy misokatra ao anao ny famonjena apetrakin'i Jesosy Kristy. Rehefa voavonjy izany olona voavonjy izany, olona avotra izany. Olona voavonjy izany, olona afa-doza izany. Herendoza izany. Amen. Inona ary no ataontsika rehetra lasana bavy mba hahatonga antsika ho voavonjy. Asan'ny apôstôly 2:7-9, 9:9 itsika mamaky, manomboka mamaky azafady. Asan'ny apôstôly 2:9-10. Amin'ny anaran'i Jesosy. Solution omeko amin'ity fotoana androany ity amin'ny asan'ny apôstôly 2:9-10.
Izay milaza toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Koa ho fantatry ny taranak'Israely rehetra maromarona fa iny Jesosy nombonareo tamin'ny hazo fijaliana iny dia efa nataon'Andriamanitra ho Tompo sy Kristy. Fa raha nandre izany ny olona dia voatsindrona tampony ka nanao tamin'ny Petera sy ny apôstôly namany hoe: rahalahy, inona no ataonay? Ary hoe Petera taminy: mibeba. Ary aoka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba hahazo famelahana ny helokareo, ary ianareo handray ny fanomezana dia ny fanahy masina. Io ten'Andriamanitra io ny solution omeko anao androany. Nahoana moa izany no atao hoe mibebaka? Fa maninona no tsy maintsy mibebaka ny olona anankiray? Nanota isika. Teto ny olona tao jeloa dia taitra, satria nitory teny Petera rehefa tamin'ny andro Pentekosta hoe: aoka ho fantatrinareo fa Jesosy novonoinareo iny anie efa nataon'Andriamanitra ho Tompo sy ho Kristy, efa nitsangana iny, ka perte avao ianareo namono anazy. Raha tsy mibebaka, perte avao nareo raha tsy miaiky heloka. Dia ozy izy ny soratra masony: taitra ry zalahy, voatsindrona tampony. Voatsika zalahy, voatsika ozy izy ny an-tany. Inona ary nataonay Petera? Dia ozy izy Petera: mibeba. Mila mibebaka ianao. Raha tsapanao hoe nanota be fahotana, mila mibebaka ry rahalahy sy anabafa. Ahoana moa natao rehefa mibebaka? Tsy mamerina koa ilay fahotana natao. Raha nangalatra tsy mangalatra koa. Ohatrany rehefa misy loha amin'ny dada sy mama, tsy mamerina ilay zavatra nifonana tamin'ny dada sy mama. Tsy mifona ianao matoa ianao izay. Mbola averinao indray ilay zavatra nifonanao. Ohatran'izay koa Jesosy Kristy. Rehefa ianao mifona amin'i Jesosy, tapa-kevitra hiala amin'ilay ratsy fanaony. Zakaiosy ny teny hoe: ilay zavatra nalaiko tamin'ny fanambakana onerako efatreny, avy eo mbola anao indray koa izy après. Tsy nifona Zakaiosy tamin'izany. Fa ilay fanapa-kevitra ao androany, ilay fibebanao androany, tsy miverina koa, tsy hiverenanao koa ilay fahotana. Izay ny tadiavin'i Jesosy. Dia ozy izy ny soratra masina manaraka: ary aoka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra. Petera no mitory an'io ten'Andriamanitra eo. Nomena ny lakile i Petera. Izay zavatra vahanao ety ambony tany izy voavahany an-danitra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no nanaovana batisa ao anaty Baiboly. Ny anaran'i Jesosy Kristy misy dikany izany. Io anarana io anefa no takian'i Jesosy Kristy, no takiana, no nomena, fa tsy notakiana azafady, no nomena antsika ety ambanin'ny lanitra. Azahoantsika famelan-keloka. Rehefa mamoaka demoniaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fa maninona moa izany tsika tsy mamoaka amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina rehefa mamoaka demonia? Fa anarana Jesosy miala io. Miala io. Rehefa manao batisa koa dia manao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ao anaty ranobe. Araka ny Jaona 7:5. Raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Ka ho any amin'ny
fanjakan'Andriamanitra ianao, raha te ho any amin'ny fiainana mandrakizay ianao, raha te ho voavonjy ianao, mila ateraky ny rano sy ny fanahy. Ny ateraky ny rano dia ny batisa ao anaty ranobe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, satria izany no nanaovany batisa. Ireo apôstôly rehetra ireo ary ao anaty baiboly tsy misy baiboly miteny amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka zany, anarana olona ao anaty baiboly. Hoe ity anarana olona anankiray natao batisa amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Tsy misy an'izany eo, fa anarana Jesosy no napetraka, no nanaovana batisa. Ireo apôstôly rehetrarehetra ireo dia nanao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ny ankoatran'izay, fandraisana ny fanahy masina. Mety hiteny ianao hoe apôstôly ireo avao nanaovana an'izany. Tsy tompoko, mbola misokatra ho anao, mbola malalaka ho anao no mandray an'izany. Manapa-kevitra androany. Matoa Jesosy mbola tsy tonga, mbola famindrapono antsika tsirairay avy. Ny batisa dia ao anaty ranobe, averiko indray mandeha izay. Ny batisa tompoko ao anaty ranobe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ary ny batisa dia endriky ny fanasana fahotana. Ka raha zavatra ho sasanao izany ka rano kaopy kely anankiray no anasanao zavatra maloto be, tsy voadio izany, tsy hadio mihitsy ilay zavatra sasanao. Anarana Jesosy no tononona. Ray izany tsy anarana izany, fiantsoana izany ny ray izany. Tsika mahalala tsara an'izany. Ny ray tsy anarana. Zaho zao manana zanaka fa rain-janako. Zaho koa manana zanaka fa tsy zanaka ny anaran'ny zanako, fa manana ny anarany. Ankoatran'izay, fanahy masina. Ireo anaranareo, ireo fiantsoanareo no hitan'ireo apôstôly ireo. Dia izany nahatonga ny anaran'ny apôstôly misoratra amin'ny Jerosalema. Jerosalema vaovao. Raha diso nataon'ireo apôstôly ireo, tsy nisoratra any, tsy voavonjy ry zareo. Ary nahitsy ny Jesosy Kristy. Cornélie Menakavy ao amin'ny asan'ny apôstôly atoko 10 dia milaza fa io Cornélie Menakavy io dia natao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy, fa tsy anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Fahatelo, fanahy masina, fanomezana ny fanahy masina. Any amin'ny Romanina toko 9 any, 17 raha tsy diso, tsika tsy eo amin'ny nofo ao amin'ny fanahy. Raha misy tsy manana ny fanahin'i Kristy dia tsy azy izy. Izany hoe io ny famantarana anankiray halalananao zanak'Andriamanitra ianao. Ny zanakao manana kopia misoratra aminao ara-dalàna, ara-panjakana. Izay no halalana ny olona anankiray hoe zanak' rano iry, manana kopia ara-dalàna. Ka ny kopia halalana hoe zanak'Andriamanitra ianao, zanan'i Jesosy Kristy ianao, dia io fanahy masina io. Tomboka se hozy izy ny soratra masina. Any amin'ny Efesanina any. Ka ho antsika tsirairay avy, raha te ho voavonjy ianao, miala amin'ny ratsy fanao. Raha te ho any an-danitra ianao, te ho any amin'izany fiainana mandrakizay izany ianao, raha te hisoratra any an-danitra ny anaranao, ndao tsika anaiky vonjen'i Jesosy Kristy, mibeba atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy, omeny Jesosy ny fanahy masina. Profo miteny amin'ny fiteny tsy fantatra. Ary raha miala amin'izany ratsy fanao izany ianao, hisokatra ho anao ny lalam-pamonjena, fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy,
io fanahy io no hanoro lalana anao amin'izay marina rehetra izay ataonao. Ka ozy izaho aminao ralahy sy nabavy maneke ny plany famonjena fa vonona ny andray anao foana Jesosy Kristy. Tiantsika efa ela i Jesosy, fa anjaranao androany manapa-kevitra ny famonjenanao tsy miandry omaly na miandry ny rapitso, fa androany rehefa tapa-kevitra ianao vonona ny hamonjy anao Jesosy Kristy. Tsy mikonty ny omaly tamin'ny herinandro, tamin'ny taon-dasa, tsy mikonty izany amin'ny famonjena, fa ny anio ny androm-pamonjena, anio ny andro fankasitrahana hozy izy ny soratra masina ao amin'ny Korinthiana 2:4 andiny 2 izany. Izay ny soratra masina izay hoentiko amintsika tsirairay avy. Anjarantsika no mitsakotsako an'izany tenin'Andriamanitra izany, raha teo voavonjy ianao ny marina ara-baiboly. Ity tenin'Andriamanitra ity tsy mitady ianao hoe ndao ameno ny fiangonanay, izay aloha tsy izy izay, fa andao ameno ny lanitra no hisiesefatsika, hidirantsika ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Ndao fenotsika ny lanitra. Na aiza ivavahanao tompoko, raha manaraka ny plany famonjena ianao, arahinao izany lalana makany an-danitra izany, lalana nomeny Jesosy Kristy araka ny Jaona 4:5 malalaka ho anao izany fiainana mandrakizay izany. Tsika hivavaka amin'izao fotoana izao, amarana n'ity fotoana ity, vavao an'ny fonao, vavao an'ny fanahinao, Jesosy eo vonjeo ahy. Jesosy Kristy io mankasitraka anao Tompo Andriamanitra velona, satria Andriamanitra be fitiavana tokoa ianao. Mino a Jesosy eo fa ny ainy hiasany anatin'ny fony tsirairay ianao, ary mino a Jesosy Kristy fa anjahaka amin'ny fiainanay tsirairay avy ianao. Mankasitraka anao Jesosy eo noho ny fitahianao, ary miasa tanteraka any anatin'ny fony tsirairay izay mandray an'izao teny izao, mba hisy akony amin'ny fanahiny, hahatonga ny fanahiny tsirairay ho voavonjy, nizaniza mandreny ity hafatra ity, mba ho voavonjy ny fanahiny Jesosy Kristy eo. Ianao ilay Andriamanitra mahery amin'ny anaranao, ianao ilay Andriamanitra mpamonjy, ianao ilay Andriamanitra tia anay ka hatramin'izao. Sotra Jesosy eo. Amen. Eny ary azadino ny miabonen'ny pagetsika, tahiny Jesosy daholo dia mankasitraka naritra ny haino tompoko. Sotra tompoko.